endriky ny fanahinana anan'ny olona anankiray tsy antoka mihitsy zany fa ifo maraina izy raha pitso fa mindrapony matoy izao anay Andriamanitra misaotra satria tsapanay fa arakaraky ny androsoa ny fotoana dia manatanjony izay ary ny tanjona atao anatin'ny fonay dia zao hoe ho avy ianao ary miandry an'izany faninona trompetra zany zay ny minitra ny segondra rehetra iainanay satria tsapanay fa tsy tia tany tia ny fanamperana mampianatra anay ianao mamolavola anay ianao mampijoro anay ianao manome fahendrenanay ianao manoro fahalalana anay ianao mba hijoroanay araka ny sitraponao isanandro sotra ny amin'ny teny be deaibe zay mitobaka ampiasanao mpanomponao tsara iavy azy zay ajoronao ety anoloana zavatra azonay antoka Jesosy sambatra izay manana anao mampianaranay anisan'ny andronay nananay foendry isanandro hijoronay amin'izay programa tena ilanao anay amin'ny antom-pisinay mba tsy ho zava-poana ny fiainanay ety ambany masoandro mitenena aminay mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia miarabantsika tsiray avinay androany maraina manonona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ndao hitehantanana mafy be ho an'ny tompo maza ho toerana tompo amen tsy dia hoe anao toroteny lava be fa fanairana antsika tsotsotra fotsiny tsotsotra fotsiny alleluia eo mba fitarian'ny fanan'Andriamanitra androany maraina Andriamanitra dia misy karazan'olona eto ambony tsika reto zany karazan'olona tena programan'Andriamanitra ho antsika le hoe mba hahatonga antsika anona fahatsapana ao anaty ho isan'izay navahan'Andriamanitra eo amin'ny tontolo-piainana Andriamanitra manavaka foana jereo tamin'ny andron'ny Adama zao rehefa niodin'ny Adama niavaka Noa valy mianaka dia rehefa mandeha indray fotoana misy fiodinana eto ambony tany dia misy karazan'olona ao anatin'ny arivo tsongain'Andriamanitra ao anaty fihavahana foana ary za mahita androany maraina fa ianao le navahan'Andriamanitra tsika zao raha faneniny trompetra tsy ny olona rehetra miakatra fa Baiboly miteny hoe misy tavela amin'izany fa tsika zany za mino fa tsy isan'izay tavela zany tsika amen zany sa tsy amen ndao ny atsika hijery tantaran'olona anankiray dia jery ny tantaram-piainany mpanompon'Andriamanitra mafana be izy ity Elino anarany marina fa nahita sitraka tamin'Andriamanitra izy teo nivon'ny fanompony ary tsy mba nanandrana fahafatesana izy fa nafindra toerana ho any amin'izay toerana namindrahan'Andriamanitra azy ka le sy afo no ny rahan'Andriamanitra pakatra azy ary masony Elisa zay mpianany nahitany niakarany io Eli io dia lehilahy miavaka io Eli io inona nampiavaka ny Eli mafana fo an'Andriamanitra izy tian'Andriamanitra izy ary ny tanjony Eli tsy ny hoe isongadina mba tonga azy hiavaka amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy hitanareo le motivationy tsy motivation mpanehoana azy amin'ny hoe izy olona nakasitrahana dia manana fahasoavana miavaka eto ambonin'ny tany tsy zany ny tao am-pony io lehilahy io fa ny natonga n'io Eli io tena feno fahasoavana dia satria nanana ny fon'Andriamanitra izy fo ho an'Andriamanitra amerina ny Israely ho amin'Andriamanitra zany hoe rehefa mitombona tsara ny motivation ao anatinao eo am-panompona dia azo antoka mampura ny fiankofanao amin'Andriamanitra ary rehefa pura ny fiankofanao amin'Andriamanitra dia ho atoton'Andriamanitra ny aminao daholo zao karazam-pahasoavana rehetrarehetra zao satria nivesatry ny fahatsarany dia asehony amin'izay tena tia azy jerentsika ny tantaram-piainany Eli mpaminany rehefa nanohatra an'Andriamanitra ny Israely tamin'ny andron'ny Aba-mpanjaka dia zao ny zavatra nitranga tao anatin'io familin-dalana ao amin'ny fiankofana amin'Andriamanika hafa nataony Aba ho an'ny Israely io dia manana mpaminany be deaibe ny Aba nino any Bala dia rehefa nino any Bala ny Israely niala tamin'i Jehovah mifony ndrehitra tao am-pony Eli indray ny etaeta mpamerenana any Israely
ho amin'ny Jehovah'Andriamanitra. Dia hitantsika tsara ao amin'ny mpanjaka voalohany toko valambin'ny folo ray manontolo ny zavatra nitranga sy nomban'Andriamanitra ny Elia. Efa nasitsika efa nizalaiko teto le révélation hoe tonga dia niaka fa tratra ny couvre-feu spirituel i Bala dia tsy présent rehefa teo Jehovah'Andriamanitra i Elia. Tonga dia Bala mihitsy ny tsita fa nefa mpaminany ny tonga daholo. Possible zany tsy hoe miankina amin'ny abetsahan'ny olona tonga no isehon'ny fanotronan'Andriamanitra fa toe-po manavaka no mahatonga an'Andriamanitra anivaka. Azonareo fetraka izy Elia rery fa tonga Andriamanitra efa-jato lahy fa tsisy Bala. Ny antony mifankahita, misy tontolo mpifakahitana amin'ny tontolo ara-panahy. Ianao zany présent eo amin'ny toerana anankiray fa raha miaraka aminao Andriamanitra dia hitany devoly io Andriamanitra. Dia zay mahatonga amin'ny Bala tsy présent satria teo amin'ny tontolo ara-panahy teo ilay tompony zavatra rehetra sy mahefa ny zavatra rehetra nanotrona ny mpanompony atao hoe Elia. Dia eritrereto zavatra goavana be tahaka izany ny zavatra nitranga ao amin'ny 9:20. Dia nilazainy Ahaba tamin'i Jezebela ny manomboka amin'ny 1 izay rehetra nataony Elia dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia anao hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany. Eny mihoatra noho izany azy raha tsy ataoko toy ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy dia nakany Bersheba izy izay any Joda ary ny zatovo najanony tao. Hitantsika tsara eto amin'ny 7 fa nitsoaka Elia. Menasiny Jezebela dia nampitsoaka azy. Dia rehefa nitsoaka izy dia amin'ny 4 fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty. Ianao zany efa raikilo efa nandeha elabe ray andro any anefitra tonga teo ambanin'ny anjavidy dia mbola tsy afaka ihany le tahotra fa natonga sujet de prière anao angataka ho faty. Hay zany ty olona anankiray natao hoe ho velona tsy nandalo fahafatesany ty nanana sujet de prière angataka fahafatesany. Rehefa mety ny fonao na te ho faty azy ianao dia tsy maty. Ny commande ny fiainan'ny olona tsy mifanaraka amin'ny etadamany hoe satria matahotra izy na mitebiteby izy no menasiny olona na izay zavatra reny sofinao fa mifanotronan'Andriamanitra ao anatinao rehefa hitan'Andriamanitra hoe mety aminy ianao na te ho faty azy ianao dia anyrankalesy hafa apakatra anao. Mampalahelo Elia fa tsy nahazo valim-bavaka. Ty hafa mafy moa an'Andriamanitra. Fa afaka nampaminany afo arangatana milatsaka fahafatesana nefa ny lavina. Satria misy ny zavatra angatanao tsy voatery ifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra tiany ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Ny commande ny prière tsy amin'ny alalan'ny fahaizanao manokatra mivavaka fa ny fitarafan'Andriamanitra ny toe-ponao hoe mety aminy. Ka le izy tsy zay mahay mitory, tsy zay mahay mizara, tsy zay mahay mivavaka fa zay tsara toe-po no henon'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Point anankiray ngezabe zay. Ozy izy inona ny tohizany le vavaka? Okizay alao ny haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny raza koa. Ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy izy satria natory zany rehefa reraka ianao ka ketraka vizana ny sainao zany hoe tena raha jereny io tantara io tsy hoe olona tena niaina tao anatina pe na fiadanana en permanence Elia hoe tena hoe niadana foana izy fa nisy fotoana izy nandalo fahakiviana. Elia no resahako eto. Kivy izy ianao rehefa tena reraka be vizana be ny sainao dia renao mihitsy hoe te hatory ianao indraindray. Vizana dia natory izy. Dia rehefa natory izy dia nisy anjely niran'Andriamanitra nanoana azy ka nanao hoe miarenaka homana. Ny mahavariana ny fandraisana tsy natao an'ny olona efa mahery fa ny fandraisana natao an'ny olona reraka. Zay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra nasehony Jesosy anahy. Ny religion na ny fombafomba mpivavahana dia niezaky ny olona
anantona an'Andriamanitra, ianao mitondra ny fahatsaranao, ianao mitondra n'le mapety ianao, mba tianao mihitsy ny hitan'Andriamanitra hoe mety ianao miaraka aminy. Ezakao dia zay ny eritreretin'ny sainao fa tonga an'Andriamanitra hifantoka aminao satria mety aminy ianao. Tsy zay le izy. Tsy ny ezaka ao anatona an'Andriamanitra fa zay ny atao hoe religion, fombafomba mpivavahana. Fa ny kristianisme tsy religion. Ny kristianisme Andriamanitra nidina teo amin'ny fahalemen'ny olona amonjy azy. Zay mihitsy le sary nason'Andriamanitra teto. Dia hitanareo, ohatran'ny zazakely anankiray, taitra be nisy fotoana tamin'izany mbola kely Eli na Sharon na Sara na Daniela, mbola kely. Rehefa mbola kely ka rehefa isaky niditry ny trano dia misy endrika zay isehondry zareo dia tsy mahatanto mihitsy fa tsy maintsy mitrotro. Vao tonga avy any dia in'le tanana kely iny manao ohatr'izao, nefa fohy kely le tongotra amin'io firy ohatran'iny dia le manao ohatran'izao. Dia ohatr'izay mihitsy ny kristianisme. Za lava be na dia fohy kely aza eo anatreny dadatolo Andry ohatra. Dia le zaza mbola kely, dia le zaza kely manandra tanana. Fa manao zaza kely manandra tanana, manateny izy hotrotrona. Azonareo? Dia ilay tanany ohatran'iny mihitsy sika eo anatren'Andriamanitra. Dia Jesosy le nidina maka antsika dia mampakatra antsika ho eny an-tratrany. Azonareo le sary tiana ho apetraka ao anatin'ilay izy. Ohatr'izay mihitsy ny kristianisme. Ny fidinan'Andriamanitra teo amin'ny nivoanao naka ny endriky ny olona mba hampakatra anao eo amin'ny niveau tiany ahitananao miaraka aminy. Ohatr'izay Eli teto, reraka izy dia naniraka anjely Andriamanitra. Rehefa niraka anjely Andriamanitra dia nanome hanina azy mihinana. Rehefa ninana Eli dia nahazo hery izy. Dia zao ny zavatra nitranga. Ao anatin'ny ankiviana kely hery ny olona. Dia nomen'Andriamanitra sakafo izy hanomezana hery azy satria fahatatr'Andriamanitra ny problemany. Mba fantatrao, mahatonga azy reraka, tsy hoe reraka izy fa tsy nihinan-kanina, tsy hoe reraka izy fa ohatran'ny tena sahirana be izy amin'ny fiheverana ny tenany fa aizany no sakafo hohaniny, inona ny tokony hasoany fiainany. Tsy fanahinany aminy natonga azy reraka, fa reraka ny sainy, nieritreritra ny Israely. Nieritreritra ny Israely tsy verina tamin'Andriamanitra ary mivoaka eo moa le sujet de prière hoe nanontany Andriamanitra fa ahoana? Dia ozy izy hoe mpaminaninao rehetra ne ka mivonony sy naringany daholo. Malahelo zany izy ohatrany hoe matsapa tena manirery fa tsisy ekipa ntsony. Satria ny fiarovan'Andriamanitra zany tsy tany amin'le be dia be tao amin'ny Israely fa tany amin'ny rery. Ndasone inona no nadiso azy? Andriamanitra zany nanome azy zay hanina tokony ho azy. Ary inona ny hanina tokony ho azy? Nomeny mofo voaendy tamin'ny vato izy. Dia nijery izy ka indreo teo anoloany nisy mofo voaendy tamin'ny vato, mamay sy rano iray tavoary ary nina sy ny sotro izy dia nahandry indray. Hitanareo? Tokony ohatran'io daholo zany eo teto zany nahitako fa ny mana. Mahatonga Jesosy niteny hoe ny razanareo nihinana mana tany anefitra nefa maty ihany. Ndika tsy tokony ho faty ny razanareo raha nihinana mana tsy tampimonomononana. Satria ny mana hita sotra any amin'ny bokin'ny Salamo fa varin'ny anjely. Ary teto anjely no nirahana nitondra mofo ho an'ny Eli. Proof rehefa nentiny toe-pony Eli teo ampihinanana mana le mofo. Dia jereo 450 alina izy nandeha tsy nijanona nefa tsy reraka. Zany hoe olona tsy nijanona 450 alina zany tsy natory force an'anjely zany. Midika olona ohatranao tsy matory mandritra ny 400 alina sy 400 andro fa mandeha foana nefa tsy reraka, tsy te hatory. Misy hery ao ambadiky ny connexion atsika amin'ny sakafon-danitra
Zay no mahatonga ny sakafo men'Andriamanitra raha raisinao tsara eto isaky maraina amin'ny sekoly na isaky ny arivo eny amin'ny fanatren'Andriamanitra tena hoe mandray an'izy apo ianao dia teteny aminao misy ifandraisany amin'ny fananganana anao hita maso zay avy any an-danitra ary zay avy any ambony dia ambony no izy rehetra, ambony no vitamine, ambony no calcium, ambony no magnesium, ambony lavitra no multivitamine rehetra ilay mivatanao nitanjaka omeny hery ny tenin'Andriamanitra anankiray zay ekenao hiasa ao anatinao. Tovy amen moe. Dia ozy izy nandeha tamin'ny tanjakazony tamin'izany ihany zany 7 andro 7 alina izy ho anao reba tendrombohitr'Andriamanitra. Jereo continue le izy nefa matanjaka izy. Dia niditra tao anaty zozy ka nitoetrano ary indro tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe manao inona ty ianao Reli? Programa tsy naninrahan'Andriamanitra azy io. Andriamanitra naniraka azy tany anefitra hoe mipetrahina eo amoron'ny renirano Kerita. Dia hitan'Andriamanitra izy satsy hitany tsisy fanontaniana hoe ary aiza ianao satria Andriamanitra naniraka azy ihany. Fa teto programa tsy nierahany tamin'Andriamanitra fa fanapaha-kevitra manokana handositra ny vokatry ny tahotra ny menasin'ny Jezebely. Noho izany izay programa nandehanany programa tsy nahitan'Andriamanitra azy. Fa ny zavatra nahavariana mody fanin'Andriamanitra satria teny an-dalana izy nivatsian'Andriamanitra ihany. Ndre misy zavatra ohatrany reko anatin'ilay izy révélation mametraka hoe Andriamanitra tena mihevitra anao. Fatany hoe eto amin'ity côté ity jereo ty izy. Fa maninona ty ianao Reli? Manao inona ty ianao? Programa tsy fantatro fa ianao hitako. Zany hoe hitako fotsiny ianao fa niala nandositra dia naniraka anjela hamatsy ianao rehefa reraka. Dia omeko hery ianao 7 andro 7 alina. Fa zao tsy fantatro hoe aninona ty ianao. Le programa fotsiny tsy fantatro satria tsy ao amin'ny programako le programanao. Le programanao nitsoaka. Sady tsy niera fa tonga dia nandeha. Efa nandeha tongotra ndray andro mbola vokatry ny tahotra ny sujet de prière mbola varalila koa aoka ho faty amin'izay. Dia inona navaliny? Andriamanitra maninona ty ianao Reli? Dia ozy izy nafana dia nafana amin'ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah. Jehovah Andriamanitra ny maro. Fa ny zanak'Israely anie nafony fanekenao hoe ny altaranao anie ny ravany mpaminanao ny vonony tamin'ny sabatra. Ary za dia za rery ihany sisa nefa mbola mitady hafaty ny haiko koa izy. Eno zavatra nyteneniny. Rehefa manontany ianao Andriamanitra mengavy ianao aza manao sujet de prière manitsoka zany. Ny zavatra netiny teto tsy izy hoe natahotra dia nitsoaka fa mifona. Tokony izy netiny. Fa ny zanak'Israely nahitsony. Zao mafetsy anazy nampidiriny aloha ty an'Andriamanitra izy. Nafana dia nafana amin'ny foko mirehitra no fitiavako anao. Zay vao napiditra le sujet amin'izay izy. Dia izy nahitsony io le zanak'Israely tsy vahoaka voafidin'Andriamanitra ihany. Andriamanitra ne ty an'Israely. Dia Andriamanitra izy mpaminany be natao henon'Andriamanitra. Nefa izy nanokatra mason'Andriamanitra hijery ny fahalemeny Israely. Jereo na samihafa ny sujet de prière ny Moïse sy ny sujet de prière ny Elie. Sujet de prière ny Moïse nanokatra mason'Andriamanitra hijery ny tenany fa mindra fo amin'ny Israely. Voakasika amin'ny fon'Andriamanitra sa tsy voakasika? Voakasika. Hoe misy olona mavita manao sorona ny tenany mba hamonjena ny hafa. Mariky ny azo fijaliana. Fa teto ny sujet de prière ny Elie miabandonne. L'émission zay mba nijoroany indray lasa nanitsoka izy raha tokony hanavitra. Dia hoe zao daholo ny zavatra nataondry zareo mpaminaninao rehetrarehetra ny altaranao ny ravany na fo mifanekenao izy ny vonony tamin'ny sabatra. Dia zao za rery sisa no manisakisa. Ary Jehovah mivoaka mitsangana eo ambony tendrombohitra
eo anatreny Jehovah. Ary indro andalo Jehovah ka nisy rivotra be sady maheno namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo alohan'i Jehovah, nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohorontany. 9:20. Ary manarakaraka ny horohorontany nisy afo, nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feo mitsoka malemy. Ary raha reny Elia zany dia nisarona ny kapoty ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavany Joy. Ary indro nisy feo makao aminy manao inona tianao reny, mbola miverina fanondroany indray le izy. Zany hoe tsy afa-po zany Andriamanitra tamin'ilay réponse voalohany, dia mbola nomen'Andriamanitra sansa faharoa izy. Melohany andraisan'Andriamanitra décision. Zay ny mahatsara ny fandinitena miloha mivavaka. Ny fandinitena miloha mivavaka dia mila manantona an'Andriamanitra ianao manontany hoe inona aloha ny ao am-pon'Andriamanitra. So prière pitarainana ara-nofo le izy, etsehny fihetsehem-po-diso, ka raha tokony hivavaka ianao mba hanetsika an'Andriamanitra hampandroso anao, dia mivavaka ianao hanitsoka ny hafa hatonga an'Andriamanitra hanakana anao. Ny hafa tsy potehindra ianao raha ianao manohatra mission zay tian'Andriamanitra ho ampanaovina anao. Ndika fa tsy tokony isy vavaka hanitsoka ny hafa mitaraina ianao hoe tsy sakako Andriamanitra ny nataony zareo a. Tsy mamaly ianao amin'izany Andriamanitra. Tsy vavaka manitsoka ny tadiavin'Andriamanitra, fa ianao mahatsiaro tena Tompo, vavaka mba hitahinao andreo olon'ireo, mba hanovahanao an'izay zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainany. Fa ny antsoinao dia halala fanotananao tsy fa mahavonjy ary ny sofinao tsy dalovana fahamare. Afaka niovany zavatra rehetra rehefa miasa ianao, satria ianao le miasa tsy misy masakany. Dia hoy izy naveran'Andriamanitra fanondroany ho alany enina. Dia hoy izy naveriny indray, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah. Mbola naveriny ihany Andriamanitra. Fa ny zanak'isy rehefa nafoy ny fanekenao, naverindray ny altaranao ny ravany, ny mpaminaninao ny vonony tamin'ny sabatra, ary za dia za rery ihany sisa, nefa mbola mitady afatiny aiko koa izy. Ay le sujet zany mbola tsy niova. Dia hoy Andriamanitra, mandeha ianao miverena any amin'izay nalehanao any amin'ny efitra Damaskosy, ary ramby ihany ianao dia hosory Azaela ho mpanjakany Syria. Jeho zanaky Nimsi hosory ho mpanjakany Israely, ary Elisa zanaky Safata avy any Abelameola dia hosory ho mpaminany andimby ianao. Tonga ny mpandimby rehefa diso ny sujet de prière. Hoy Andriamanitra efa kama ianao zany, tady ho faty, manitsoka ny hafa, mitsara any koa e. Dia tireto hoe adinon'Andriamanitra ny afo ny latsaka, adinon'Andriamanitra hoe efikasy izy. Hitanareo, Andriamanitra tsy mitady olona mpanao fahagagana faran'izay mahay indrindra, satria efa hitako ty fa mety amiko. Raha zany izy notohizany Elia, fa Andriamanitra mitady toe-po disponible, vonona ny araka aminy, afaka maly ny etaetany, manaiko ampiasainy hatramin'ny farany. Io fo io no maritra ny rapitso rehetra sy no avy rehetra ary ny fiainanao ray manontolo. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Dia hoy Andriamanitra, ary zay afa mandositra ny sabatra Azaela ho vonoiny Jeho, ary zay afa mandositra ny sabatra Jeho ho vonoiny Elisa. Vakio kely amin'ny teny frantsay ny 9:20, pasteur Jao zafady. Ny 9:20. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7:20. Vakio kely azafady vetivety. Fa vakiko aloha miteny gasy dia vakio miteny frantsay rehefa avy eo. Nefa amela 7 arivo ao amin'ny Israely dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Au nom de Jésus. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. En version anakray afandray pasteur. Au nom de Jésus.
Cependant, je me suis réservé 7000 hommes en Israël, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et toute bouche qui ne l'a pas embrassé. Amen. Hitanareo misy hoe réservé. Eli mieritreritra hoe izy rery. Andasany e. Ndaso. Fa namasonao pio androany maraina. Misy zavatra mamboboka be ao anatiko azafady. Misy zavatra tiako azavaina tsara ao anatin'izy mba tsy ho diso le frasy le zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra Elia rehefa nafana ny fony diso fangataka izy fa tsy nanome izay nandrasan'Andriamanitra. Dia zao marika anehoana le izy tia an'Andriamanitra fa tsy feno ny fepetra ny fitiavana ho an'Andriamanitra raha tsy tia mpanoty ianao. Dia hitanareo profeta Eli nieritreritra izy hoe izy rery rehefa mivoto ny fonao fa soreny ianao ny amin'ny fiodinan'ny olona na mety hoe manana raison na mety hoe manana ny rariny ary ianao eo imason'Andriamanitra satria Andriamanitra koa tsy tia ota. Dia tsy tokony ho vesara ny fahakalana ianao hanitsoka ny hafa eo anatren'Andriamanitra fa manimba ny vision anao zany. Eritrereto tsara raha vao banga ny faritra ny fitiavana dia foana ny fiasan'ny fahasoavana ny fahafenoana. Lasa tsy nahita tsony izy hoe réservé 7,000 Andriamanitra. Tsy hitany masona mpaminany zany. Dia mahatsara ny Korintiana voalohany. Jereo kely Korintiana voalohany azafady alefaso amin'ny ordi kely Korintiana voalohany toko fa 3:10 manomboka amin'ny 2:1 sy 2:12 ho jerentsika vetivety. Korintiana voalohany toko fa 3:10 manomboka amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 2:12. Fonombola zaza izy dia niteny toy ny zaza, mihevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa nefa lehibe dia nariko ny fahazazana 2:12. Fa ankehitriny isika mizaha eo amin'ny fitaratra fa mahita marina fa mifanatrika andraso aloha ataoko hoe manomboka amin'ny 5 azafady tonton Fortuna manomboka amin'ny 5 manomboka amin'ny 5 fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminanitsika 10 fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombotsombo ny zony. Hitanareo amin'izay na ny profeta Elias dia tsy profeta, tsy vrai profeta fa tahaka ny profeta. Verina ny lesona tamin'ny Zoma satria raha nanana ny fahatanterahany faminaniana izy dia ho hitan'le 7,000 lahy ny réservén'Andriamanitra fa tsy diso fangataka teo anatren'Andriamanitra izy nilaza hoe izy rery sisa. Azonao mipetraka le izy. Jereo amin'izay le ministera 10 amin'ny Efesana 2:9-12 ozy izy ny mpaminany ozy izy Paul ary ny sasany natao no tahaka ny apôstôly tahaka comme prof. Iny lesona iny mametraka fa tsy misy asa fanompona tena mamaritra ny fahafenoana eo amin'ny olona anankiray izay nitendren'Andriamanitra sy ny fidiny ho amin'izany toerana zany. Tahaka an' Jesosy daholo. Dia ozy amin'izay izy rehefa avy eo sombotsombo ny faminaniana na sombony Eli reny hitantsika hatrany amin'ny Genesis mandraka androany reny sombony daholo fa ny fahatanterahana tsy eo amin'ilay fanehoam-pahasoavana amina office de prophète na apôtre na évangéliste na docteur na pasteur tsy any amin'ilay endrika anehoana ny fanompona miasa fa ao amin'ilay toe-po-pahatanterahana ampitiavana eo am-panompoana an'Andriamanitra. Zay no mahametra rehefa tonga ozy izy ny tanteraka. Rehefa tonga ozy izy ny tanteraka dia tsy misy sombotsombony intsony. Zay no mahatonga amin'ny fahafenoan'i Kristy ao anatintsika tsy faritana amin'ny abetsahan'ny fahasoavana ampiasany antsika. Fa ozy izy ny boky Efesiana toko 7 sy ny toko 1 milaza mahakasika ny hoe mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehefa tanteraka amin'ny fitiavanareo. Zany hoe ny fitiavana no mifatra ambony indrindra mahazaka ny fahafenon'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Zay ny mahasarobidy ny vokatry ny fanano ny fampiasan'Andriamanitra. Tsy hitany Eli ilay izy
fantany elia hoe inona ny atao satria sombotsombony le izy sombotsombony voaraina raha voabadenina be izy tsy nisokatra tampitiavana mahafenao le fepetra toy izy Andriamanitra hoe ianao milaza fenao rery fa zany réservé 7 misy zany 7 tsy miseho fa tsy nampiasany lohaliny tamin'ny zavatra hafa dia eto ny tonga saina fa iza kainy inona ny définition amaritana n'le atao hoe réservé n'Andriamanitra dia mivoaka le révélation rehefa pure ny fiakofana fa pure ny fiakofana dia hoana mapure an'le fiakofana pasteur Rodolphe ny atao hoe fiakofana pure dia zao nefa amela 7 na réservé 7 ao amin'ny Israely dia ny loalika rehetra zay tsy nandoalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy ino reo resaka bala sy vava reo endrika anehoana sampy reo amin'izao ny faran'izao Andriamanitra alohan'ny fiverenan'i Jesosy ny geran'i Israely efa manomboka miseho ny zavatra sy ny famantarana hitamaso hiverina tsy hoely Jesosy efa manomboka mitady hiditra any amin'le programme Goga sy Magoga zao tontolo zao nefa ny amin'izany fotoana zany efa any amin'le grande tribulation amin'izay no mandeha ny zavatra miampita ny zavatra rehetra elohan'izay Jesosy nefa tokony apakatra amin'ny fiangonana mila miambontsika inona le lohalika io voalohany indrindra fametrahana na olona na zavatra mety ho fitaka ny anatin'ny fonao ka tonga anao ho voasaringotra izara ny fiankofanao amin'ny zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra zay ny mahasarotiny an'Andriamanitra amin'izao andro farany zao be dia be mety ho diso amin'ny fomba fijery satria tavela eo amin'ny nofo ihany le fanompony inona le hoe tavela eo amin'ny nofo le fanompona mikohaka amin'ny mamona ianao zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy vitanareo izy manompo anazy sady manompo mamona zany tsy pure zany motivation anao dia vatadidio tsy ao anatin'le 7 ny réservé n'Andriamanitra ianao zany misy ane manetsika oatra ny Elia mieritreritra hoe izy rery fa misy any ambadimbadika any tsy hainao rery zany fa Andriamanitra mahita an'izay tsy hitanao noho zany aza mitompo teny fantatra hoe ianao rery ny tena mirehitra be ho an'Andriamanitra zany fa misy any tsy voatery teny fa mirehitra lavitra noho ianao fa misaotra n'Andriamanitra aloha ianao amin'le toerana mbola afaka miteny mampatsiaro an'izay mbola tsy mahalala fa ny sasany zany mihinana mangina any izy dia any izy manorona ny fiainany miandry ny fampakarana mba ho isan'ny olona réserviste tena tsy maharety aka ho an'Andriamanitra halleluja ka ianao zany mila miambina tsara miambina manina tsara hoe le izy zany tsy endrikendrika ivelany tsy hitan'ny olona be dia be hoe ianao tena olona mivavaka be ianao kanefa rehefa tena jeren'Andriamanitra ianao olona tsy tafiditra anatin'ny olona réservé akory satria misy zavatra mamatotra anao misy zavatra mbola enkofanao olona vely izy zavatra vely izy inona le izy fa melohan'ny elana hoeto atao fantatra ao fa tsy voafatotra ao anatin'izay ianao atao vezantsika fa tsy voafatotra ao anatin'izay tsika zao mantsy mandeha be dia be ny zavatra mitranga ny feo fa mahofao etsy sy eroa mila an'izao ny anina ny idéologie ny fahendren'olombelona aza atao mahakasika amin'ny fonao zany tena mba miangavy ahako tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana rehefa hiveriny Jesosy ianao sy izy rery ianao te hiantokantoka olombelona io tsy fantatra akory ny anatin'ny fony ihany Elia raha voafitaka nefa mpaminany mampalahelo ihany na fa mampalahelo ny anaran'i Jesosy azo tononona azo antsoina fa ny anaran'i Jesosy tsy hoe ao tsika no miafina amin'izay ota tokony hibebahana nefa tsy elana fa antsoina ihany ny anarana non tena diso be anao fa zao taditio ty teniko ty enonareo rehetrarehetra ty teniko ty Jesosy akory tsy adala fa raha voatsoinao izy dia zao fotsiny izy mamaly fa orienteny foana ianao na hoe na aingana any amin'le valim-bavaka satria io ny erreurany devoly
aporsiny ianao hiantso an' Jesosy hialoka na mary tena ao ambadiky ny zavatra tokony hibebanana nefa tsy mibebaka ianao. Io problema tsika kristianina io. Tsika kristianina ny tratrany io e. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao fa anetrety tena. Hitady ny tavany hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, tena hiala amin'ny ratsy fanaony. Dia hiainao aza ny an-danitra, amelany elony dia asitrana ny taniny. Fa raha vao tsy miampiny ianao, Jesosynao no ampiasainy olona. Dismotivation. Mampiasa Jesosy fa tsy ampiasainy Jesosy, nefa Jesosy tsy azo ampiasaina zany. Ianao fotsiny maty antoka eo, ianao maty antoka eo. Zao fotoana zao efa kaiky, zay ilay hoe miambena mandrakariva. Dikany hoe miambena mandrakariva, ako sensible amin'ny feo be dia be. Misy feo atsy, misy feo ary. Zao Satana mamiravira amin'ny resaka voninahitra, vola zavatry ny tany zany. Saritiny ny fiakofanao hivilany amin'ny tsy tokony ho izy. Na ianao tsy tratrany amin'ny vola ianao, tratrany amin'ny filany ianao. Raha tsy tratrany amin'ny filany ianao, andrasany amin'ny voninahitra, andrasany akatrakatra dia teafany mafy be, dokafany hanitsaka hoditra akondro. Dia raha vao anatin'ny fola teo hita, oreto haneny trompety. Akaiky io fotoana ny Baiboly tsy mitsahatra maneho ny fahamarinana isan'andro. Ary zao tontolo zao miroso makany amin'ny fampitena. Satria ty zao tontolo zao ty tsy eto ny aveniranao. Misy mandrakizay efa nanomana Jerosalema vaovao Jesosy, efa manomana ny tsara lavitra izy no ty hita maso ty. Andaotsika hiaraka namboatra toe-po, hanokatra naikotarian'Andriamanitra, mangatamba avaka tsara. Raha tsy maintsy hifidy ihany ianao, dia mangatava avaka tsara, dia izay tokony ho alatsakao no alatsakao. Amen. Fa misy fotoana tsy hainoana tsony zay feo hetsy, feo heroa, feo atsy, feo ananina, feon'Andriamanitra hainoana. Dia mivavah mba ho zay sitrapon'Andriamanitra ihany no tanteraka. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zay mahatonga ako tena mitsotra aminareo a, tena mijoro vavolombelona ako. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko sy ilaitsika rehetra. Tsisy akoatra izay. Ataovy izay tsara ny fonao. Aza motomoto. Raha zao kosa aloha tonga dia ianao manozona. Mpanara vaovao. Manara vaovao anao dia manozona. Dia diovy io fo io. Jereo masina kaikinao diovy io fo io hoe. Zao no lazain'i Jesosy hoe sambatra zay madio apo. Fa izy hoe no ahita an'Andriamanitra. Ao an-trano ianao a, efa misy zavatra indraindray manafotoana kely ianao tsy voatery eto daholy ao an-trano. Nefa ilay olona efa mba hitanao hoe miezaka. Nefa tsy tanteraka arak'izay ilanao dia misy fotoana mitady aloto fo kely zany. Ao arasain'Andriamanitra diovina nefa ao an-trano. Sordira ao an-trano tsy voafafanao. Fakofako avy any ivelany andoto fonao any tropetra. Miambena isan'andro, zay mahatonga mpanao salamo milaza, mampianaranay anisany andronay. Anisa andro, andro ny saina, vao misy ny hariva, misy maraina. Dia eritrereto hoe andro ny saina. Mety efa samy variana tany ampanjonoana daholo ny rehetra, fa samy mampirina fitana aingana ny anandrano lanitra. Aoka mifitaka, zay namitaka, tsy mitaka intsony. Aoka mpangalatra, tsy angalatra intsony. Mitsahara aza manota intsony. Aoka zay ny atapitano zay tsy hidina intsony. Haneno ny tropetra. Ana tropetra tsika andrasana. Mety teny hoe tsy anao nininina intsony ve zany dada? Tsia.
tsia ataovy miasa anao feo amin'ny asany andren'andriamanitra anao io ataovy amin'ny fatahorana an'andriamanitra sy zavatra rehetra ataontsika na miteny na amin'ny asa dia ataovy tahaka anao an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona rehefa ataonao ho an'ny tompo io dia ny tompo izay anaovanao anazy no maly fitianao raha mba fantatry ny olona fa amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia tsisy ho azy matimatesany no mividy avion tsara tarehy anankiray jety privé nataonao daholo izay fomba rehetra nazahoana an'io jety io tamin'ny rariny tamin'ny tsarariny tamin'ny anina rehetrarehetra ianao le mitsongadiny maneno ny trompetra ny pilote lasa ianao rery mandeha amin'ny vitesy firy ho aiza misy zavatra mamatotra zay le teneko hoe motivation avy alao andeha amin'ny fahamary Andriamanitra ny afaka apahita fitenao fomba tsy takatry ny saina tsy voatery ho fetsy ianao na mitaka ianao na be kajy be ianao na be calcul be makaiza ianao joro fotsiny dia avy alao Andriamanitra hitondra an'ilay izy fa sambara zay manao an'izany ampitiavana ho an'Andriamanitra fa izy ny andray valim-piti avy aminy amen amin'ny fotoana iverenana amin'ny verenan'i Jesosy dia ataovy azo antoka hoe miomana ianao vonony ianao mety ianao zay ny eny teto misy 7 arivo izy Andriamanitra ao amin'ny Israely hitako io lohalika io tsy ny tena reo olon'ireo tena miasa any ambadimbadika any fozy izy lohalika tsy mba niforotra tambala fiangovana le izy reo zany tsy mba nanana motivation hafa akoatra ny fanompony an'Andriamanitra tena hoe nametraka ny fanompony ho pure tsisy resaka vonivoninaatra manalokaloka zay tsisy rehetrarehetra fafafany daholo tsy hoe tsy nameno olombelona zany io fa tena réservé no an Jesosy nisy fotoana taloha rehefa avy manao asana jonoko fa vonimbelona nareo rehefa avy manao asan'Andriamanitra ka vita le asan'Andriamanitra sy netsetra dia misy fotoana be dia be ny olona sitrana ato amintsika tena tato no nahafahan'Andriamanitra dia any amin'ny fiangonana hafa izy no mijoro vavonimbelona tamin'izany tena mijoro vavonimbelona amin'ilay fiangonana hafa izy dia lazay ny fananantona le pastera tany indray na sitrana azy azonareo ve tiako tenena mandalo sedra kely ny foko satria za miaritra tamin'ny 3 maraina mivavaka ho an'ilay olona ohatra zany afaka izy rehefa avy eo hitako ho arianina le vonisitrana maly ry ary indrindra mavesabesatra le azy dia ohatrany hoe nataoko dia miantso izy rehefa avy eo fona pastera fony amin'Andriamanitra fa mba tiako le olona atsapa hoe ananina dia nananina mandainga ianao inona ny antony manina raha tsy niteny fotsiny anindraindra olona ianao fa manina ny mena olona ny voninahitra Andriamanitra azonareo dia any anatiko an'izany mananonake dia ozy izy Jesosy hitanao zay fonao zay mitady fiakofana koa ianao dia hita ianao eniko mihitsy le fanahy miteny hoe mifona Rodolphe izy indray no mifona fa maninona koa ngainao nanao an'iny avy alao azy Andriamanitra any na hijoro aiza izy na hijoro aiza andainga izy anasy Andriamanitra iny fa misaoran'Andriamanitra fotsiny dia aza simbaina zay zavatra efa nizarain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fetezanao ho fantsiny eo ampelantanany hitanareo nisy kipitson-javatra zany sao dia efa mivily le fiankofana misy fotoantsika indraindray te ho tetatetaka kely anatin'le fahasoavana za teneniko zany indrindra rehefa manomboka miseho Andriamanitra dia trany misy zavatra zany eny anaty any makafie ohatr'izay daholo nefa ny déviation ny elandreo olona rehetrarehetrareo tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany satria me manomboka makafy ny fampiasan'Andriamanitra azy tsikelikely dia mety tafasaraka amin'Andriamanitra tsikelikely dia efa manomboka miamaleo tena amin'izay dia raha vao trop loatra ny célébration ary ny olona mpanao an'io raha tsy mitandrina dia miparticiper amin'ny fiodinan'ilay mpanompon'Andriamanitra satria lasa dokafanao loatra ilay mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mahafinaritra izy ny sosoteny zany mahafinaritra zany anatona ny olona ianao kosa aloha tena ianao kosa tanona aza makafy loatra nefa mahaiza koa makasitraka ny hafa azonareo ve tiako tenena
Ny anahy zany tena mahasarotiny anahy eto ho antsika tsirairay avy amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Tiatsika ve no réserven'Andriamanitra amin'izay? Satria ireo ilay tenen'i Jesosy hoe betsaka ny natsoina fa vitsy ny fidiana. Ny fampianarana rehetra izay mampianatra anareo ka ilaza aminareo hoe tsy ilainy zany, tsy ny effortnao no ahatonga anao any an-dany. Zany hoe tsy effort, fiainana tsotra zany. Ny tiavintsika dia natao andray iaina amin'ny valim-potoana. Tsy vokatry ny nataontsika ny natonga antsika ohatr'izao, fa ny nataon'i Jesosy zato isan-jato fahasoavana ny namonjena antsika, manaiky an'izany tsika. Izay mahatonga ny disponibilité amin'ny famindram-po mandrakandroany vonona foana andray ianao satria mitobaka ny fahasoavana mihoatra no fahadisoana. Fa ny zavatra lehibe aza miaina ao anaty fahadisoana. Fa manana fiovam-piainana ampiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Raha fahasoavana fotsiny tonga dia mampiditra anao any an-danitra ka ninona zavatra ataonao dia mety amin'Andriamanitra, fitaka zany amin'ny fotoana iverenana. Satria betsaka mpaminany niankina tamin'izany, apôstôly niankina tamin'izany, evanjelista niankina tamin'izany, manana ministera sy nanakin'Andriamanitra fanimpona, fa rehefa miverina Jesosy tsy fantany akory. Mialamiko ianareo mpanao meloko. Dikan'izay mikaonty be ny famaliana ao an'Andriamanitra. Rehefa no amarinina ianao dia mianahy ny fiainam-pahamarinana. Rehefa navela helika ianao dia mianahy ny fiainana mahay mamela ny afo. Rehefa namindrana fo ianao dia mamindra fo. Dikan'izay izay nomen'Andriamanitra ianao dia natao iainanao sy ho zarainao amin'ny hafa. Midika fa rehefa tsy iainanao ilay izy ka tsy zarainao amin'ny hafa dia tsisy tombony anao izay nataon'Andriamanitra ho anao satria tsy nitahiry ianao ilay izy, ahalalany ianao mandram-piveriny. Ao ve tsika? Zay mahatonga azy manome antsika ny fanahany. Mila mangetaeta ny fahafenofana masina ianao. Mila mangetaeta ny fitarian'ny fanahy masina ianao. Mila mangetaeta ny fiainan'Andriamanitra ianao. Koa maninona Jesosy sy ny teny mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Kanefa tsika fahasoavana ny namonjena antsika, navela ny eloko tsika, fontsika mbola tsy namela ny hafa akory rehefa tonga teo anatreny ka niaiky ny fahotantsika tamin'ny fotoana nandraisantsika azy. Fahasoavana ny namonjena antsika. Rehefa tanteraka amin'ny fahasoavana ianao dia miaina an'ilay fahasoavana amin'ny fahaizanao mamela ny hafa. Zany hoe misy fotoana zany lasa misy condition ilay famelana. Raha tsy mamela dia tsy voavela indray. Nefa zahay efa navela tamin'ny rehetra tamin'ny fotoana nandraisako azy. Halleluja. Galatiana neny resahan Jesosy miresaka momba ny rahalahy i Paoly hoe miariary ny asan'ny nofo. Fitsangajangana falotona fijerijerona zay manao an'izany sy manateraka dia tsy amanjara dia mananjara ny fariafo mandrakizay. Dia tengaky ianao hoe fa ahoana ny fiainanao tsy tokony hitovy amin'ny taloha intsony. Mila miambina ozy izy Jesosy. Jesosy ilay hiverina ny tena miambena mandrakariva ary mipianany nafarany. Mila miambina tsika. Miariary ny asan'ny nofo. Amdiny fasembiny folana dia ohateotsika tanteraka raha laza fady ka hatramdiny fady. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fitsangajangana, falotona, fijejejona, fanompontsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny. Efa niteneniko foana izany fa androany mbola averiko ny dikany. Fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Io jereo tsara. Inona ao anatin'ireo no mbola ao anatinao fa izay manao izany. Izay manao izany dikany hoe manao mbola mitoetra ao anatin'izany. Mety efa voavela heloko tsika nandray famonjentsika fa aza miaina ny anankiray amin'ireo intsony. Aza veloreo no anjaka. Mahatonga andreo mbola manjaka mahatonga velona manjaka ane. Malahelo ianao fa nahazo mofo ray ilay olona nefa ianao vody mofo sisa. Zavatry ny tany fotsiny. Eo amin'ny nofo daholo. Zay ilay miariary ny asan'ny nofo. Miariary hita maso ny asan'ny nofo. Ndao tsika anova fijery. Tsy hainy eo amin'ny nofo
fa iainao amin'ny fanahy. Anadino ny lasa rehetra fa ezaka anatratra ny eo anoloana. Ohatr'ireo daholo nanjoy ny olona tamin'ny andro Noa fa tonga ihany ny safidrano vao nanenina. Ohatr'izao koa tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy na mpianatra aza ny odina satria tsy nanantena azy hitsangana intsony fa nitsangana tsy nasakana an'i Jesosy tsy hitsangana zany. Ny fietezanao sy ny tsy fietezanao tsy manakana amin'ny programan'Andriamanitra tsy ho tanteraka fa tsy hoe rehefa niodina ianao na rehefa hoe tsara be ny nataonao dia tsisy ady firenena hitsangana mely firenena intsony ary tsisy fanjakana hitsangana satria nety ny nataony ranona na tsy nety. Programa tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy ravika tanty. Jerosalema vaovao efa manambory Jesosy. Efa 2 arivo taona lasa izy zay nanangana ny Jerosalema vaovao. Ary rehefa ho ampidinina amin'izay izy ohatry ny ampiangona amin'ny fotoana. Rehefa miverina izy kapakatra amin'ny fiangonany. Aoriany fiverenany, aoriany fitsarany. Tanteraka amin'izay. Fampidinany an'izany toerana sarobidy zany. Faly ahitanao. Ahitanao. Amen. Ary zavatra azoko antoka ny fiovam-potsika sy ny fijoroantsika tsy ataontsika ambanin-javatra zany. Tehirizo ny fianam-panahinao. Sarotiny mihaino tsara mihitsy. Avy any Satana tonga dia henony mihitsy hoe maimainy ianao zany ohatry ny hanondraka anao zavatra diso izy. Opportunité, opportunité ninona eno tsara ny opportunité. Opportunité ho aiza hitondra aiza. Niera tamin'i Jesosy ve ianao? Sura ve ianao fa ampé? Ianao ihany dia efa mahafantatra an'ilay izy. Raha hitan'ny olona ianao mijoro an'Andriamanitra tsy maninona fa ny fijoroana eo amina toerana anankiray dia porofona amina mesazy mpantsiana mba ahafahan'ny olona hanapa-kevitra hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aloha tena fona raha miteny an'ity teny ity. Tsy natsoina hanasoaso sy handokandoka olona. Natsoina hitondra teny fiainana. Anitsy ny tenako sy nitsy izay mihaino ahy hifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny soratra masina. Anangana antsika ho firenena masina mendrika no ampakarina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Fiainao ny tsy maintsy tafavoaka. Ianao tsy maintsy tafavoaka. Amen. Tsy maintsy tafavoaka tsika. Amen. Satria miasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mitsangany amin'ny toerana misy ianao afafa any amin'ny lanitra ny tanantsika ndaontsika isotra n'Andriamanitra ny amin'ny sekoly androany. Makasitraka Tompo fa sitrana ny toetranay. Manome anay taribavaka ianao tsy taribavaka manitsoka fa taribavaka manafaka ny hafa. Mampianaranay amela heloka tsara. Yesoa zay tsy ho tafatoetra eo amin'ny nofo. Ampireno zay ho iorina tsara ra-panahy. Ny ho fanomponaina amin'ny zavatra itra izay nikininao aminay. Satria tsy sitakao mihitsy Jesosy a. Ny ahatonga anay tsy hatateraka ny sitraponao amin'ity tany fandalovana ity. Mampianaranay mba ho pura tsara ny fiankofanay. Tia mila lalana ny fiankofanay amin'ny zavatra hafa ny devoly. Ny antony Jesosy mety ny anaranao no atsonay. Mety amoka dia amin'ny anaranao zay. Mety anao zavatra rehetra amin'ny anaranao. Fa ianao mahita ny absence ny fonay tsy tena pura loatra intsony aminao fa navily ny Satana ny amin'ny voninahitra, navily ny Satana amin'ny fitiavam-bola, navily ny Satana amin'ny filana sy filan-dratsy maro samihafa. Sanatria Jesosy alohan'ny fotoana iverenanao tsy maintsy tsy misy fiketronana amin'ny fiangonana. Ary ho atsangana ho tena fiangonana marina manana ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Vavainao androany, tenenao Andriamanitra. Reo toletra ho tamora mahazatra izay mbola mety hiainanao. Misy fotoanao manamary tena ao anaty fielonana, misy fotoanao manamary tena mbola henonao mihitsy hoe misy zavatra tiany Jesosy hoe soronao fa mbola mitapikitra tsy maty tsara. Ary tadidio fa amin'ny fotoana anankiray tena hiandran-dran'Andriamanitra anao amin'izay hoe ianao io le olona tian'Andriamanitra ho ampiasaina, eo indrindra no miseho le fanondranana. Fa manomboka androany tsy izay tsony tantaranao. Aza manamelo tena fa reko Andriamanitra miteny androany fa vonina izy ny amela ny helokontsika tsirairay avy. Mbola miasa andran Jesosy. Tsisy fanameloana ao amin'ny Kristy Jesosy.
afaka ignaina amin'ny fanafana tanteraka ianao. Manana fahatsapam-po androany, teneno Andriamanitra androany anapa-kevitra Andriamanitra. Mizotra sy hijoro tsara eo amin'ny sitraponao mba ho isan'ireo olona izay réservenao tahaka le 7,000. Alléluia. Ohatra le 144,000. Ohatra le 420 miankohaka eo anatrenao isan'andro. Ianao dia manavaka ny olona. Manavaka ny olona izay mametraka sy mitondra ny fiankofany ho pura tanteraka any aminao. Mangata amin'Andriamanitra, Tompo, manomboka androany, apatsiahivo aho mba tsy ho voakasika ny fiankofako aminao. Pitsiony ao anatin'ny foko, mandehanako araka ny sitraponao isan'andro. Angatao reo eta mavesatra rehetra manakana amin'ny fanomponao tsy hijoro ao amin'ny sitrapony. Roay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tononoko reo fanahy rehetra miazona. Reo fanahy rehetra manelingelina. Reo fanahy mamily lalana rehetra. Reo fanahy manelingelina amin'ny fifantohako tsy mampiro amin'ny fiangovako. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy anaketsy anapahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Mahita an'ity olona ity hijoro vavolombelona amin'ny zoma. Miteny amiko Andriamanitra fa problema anatratra le izy. Ao amin'ny atitratranao misy olana. Fa miteny amiko Jesosy efa tsy aotsony le problema. Mandana manao radio, anaporofotsika fa ilaina ane reny radio reny. Hita raha fa nafa miasa Andriamanitra. Amen. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ny tsirairay avy izay marary eto iaina fahasalamana avy any ambony. Mety misy ny fanakorontanana ara-pahasalamana fa aza matahotra fa ho salama ianao fa tsy marary. Ny tanan'Andriamanitra hiazona anao. Raha nanoty ianao dia voavela ny elokao. Mangata fitsaharana ho an'i Israely. Ndao tsika hivavaka, vavaka anankiroa, vavaka anankiray voalohany, hivavaka tsika ho amin'ny Madagasikara. Dia ray faharoa, hivavaka tsika ho an'i Israely. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay ho amin'ny fireneny malagasy. Ny vahoaka eto Madagasikara Andriamanitra. Na ny mpitondra, na ny olona tsirairay avy, na izay voatendry, na Andriamanitra, ireo tsipirian'ny rehetra misy eto Madagasikara. Asio fitoniana sy fiadanana eto Madagasikara Andriamanitra. Asio fitsaharana eto Madagasikara. Aoka ny voninahitra ao anjaka eto Madagasikara. Vonjeo zay Andriamanitra. Aoka tena izy fibebahana marina manomboka hatrany mpitondra fivavahana. Aminay mpitondra fivavahana. Izy fo madio, izy fifankatiavana, tsy izy fitsitokotokona, tsy izy fisaratsarana, fa izy firaisan-tsaina Andriamanitra. Tsy izy fitsaratsarana ho an'ny tsirairay, fa tena fandolena sy fivavahana mba hampijoro ny tsiray avy amin'ny sitraponao. Vavaka Andriamanitra ho amin'ny mpitondra fivavahana rehetra, mba izy firaisan-tsaina sy firaisan-po ampirehitra indray ny afo ny filazantsara. Foazy zay fanamasino, foazy zay fanamasino amin'ilay tena fifoazam-panamarina. Aoka ny afo marina avy aminao ilatsaka ao amin'ny fiangonana rehetra eto Madagasikara. Aoka irehetra ao anatin'izao fampahoriana izao. Ny afonao mijaly Jesosy ny vahoakanao. Mijoroa Jesosy eo. Mijoroa fa anao ny malagasy. Misaotra Jesosy. Dia raina mandrakizay ny anaranao. Amen dia amen. Vavakizay ho an'i Israely. Aoka izy fiadanana ho an'i Israely. Vavakizay fa mijaly ny olona. Mijaly ny vahoakanao Andriamanitra. Aoka misy fitoniana, fitsaharana. Aoka ny jiosy andray an'i Jesosy. Aoka izy afo mirehitra indray an'i Israely tahaka izay fotoana tamin'ny fotoana namonjenao zao tontolo zao nanomboka tao Jerosalema. Aoka mba tsy hoe ny voalohany ny farany ary ny farany indray no voalohany. Fa mba miara tanteraka Tompo. Zao fanonona an'izao vokatry ny fonay fiadanana aneo an'i Jerosalema. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sotra Tompo fa mihaino vavaka anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka iaro nareo. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka minareo fiadanana. Amen. Mazoto toerana vetivety.
no fanatritsika an'Andriamanitra sy filazana foy. Anomantsika ny fitorana ny filazaon-tsara iombonana ny fiangonana ny mahajanga. Ary aoriana kely an'izay verina avy eny eny soavy masoandro ihany koa ny fiangonana rehetra eny efa manomboka iombona andraiko ny fitorana ny filazaon-tsara ho amin'ny fanomboana eto Antananarivo. Alleluia. Dia hiara entantsika natateraka ny amin'ny mahajanga ny 30 sy ndraiky amin'ny 30 ary ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao. Zany hoe 30 oktobra, 31 oktobra sy 1er novambra ny fotoana nataterahana ny asa fitorana ny filazaon-tsara ny mahajanga io. Mariany ataona fa tsy maintsy miomantsika ho amin'ny fahatateran'izany fotoana izany amin'ny lafiny rehetra. Raha misy apetraka Andriamanitra ny amponao hoe tena anao sakrifisy kely ho an'ny croisade ianao tsy dia mora loatra izy fa say miremorika no entintsika any satria ny entana somary ngezangeza ihany ndao aloha itenga mafy ho an'Andriamanitra. Amen. Dia niofana camion fotsiny nefa 30 millions niofana camion fotsiny. Dika zany fa zavatra ngeza be le ho atao any. Dia nytiako tenenina raha ohatra ianao ka resy lahatra anao an'le sakrifisy na croisade dia reko atao anaty foka hoe manantona pasteur Raja. Numéro ny pasteur Raja ngamba afisy kely eto aloha dia alainy zareo dia mba miantso dia manome rapport ana pasteur Raja rehefa avy eo ho an'izay zavatra rehetra manokana ataonao hoe tena anao croisade pasteur fa ty zavatra ty tena ataoko manokana ho an'ny croisade. Tsy mivantana ty amiko fa any amin'ny pasteur Raja dia pasteur Raja miavizena fotsiny an'ilay izy dia alefa any amin'ny ambaratonga ny fanataterahana an'izay croisade izay manokana. Zavatra anankiray faharoa vavaka tsika ho amin'ny fiangonana rehetra ny mahajanga mba hisy firehetana indray amin'ny filazantsara marina. Ataovy amen moa. Za tsy miteny hoe diso ny filazantsara toriana izy ireo. Non, tsy izay no tiako tenenina. Fa mba tena hiasa Andriamanitra anitsy foana satria Jesosy ny teny hoe sombitsombony daholo ny zavatra rehetra fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombitsombony intsony. Fa rehefa tena heninao le fahamarinan'le teny ny anatin'ny fonao tsy afaka mandaa hoe diso ny zavatra zaraiko izany. Menao avy ianareo? Dia izay fahamarinana izay misy no angatantsika mba hanjaka eo ny fiangonana ny mahajanga. Ary ity programme ity raha mbola tsy miveriny Jesosy dia manerana ny Madagasikara. Ary ataontsika manerana an'izao tontolo izao. Amen. Angatantsika ny afon'Andriamanitra mba hampiasa antsika ao anatin'izany. Ataovy marisika tsara ianao ao anatin'ilay programme. Fa raha tsy ao anatin'ilay programme mifotsika dia zava-poana ny fanatanterantsika na inona eo am-panaovana an'izany. Tadidio fa ny asa naraka antsika rehefa miala etsitsika dia izay fanompoantsika tsara teo anatren'Andriamanitra. Tsy hoe mihetsiketsika be ny tanantsika manao zavatra nefa mifotsika tsy hany mihitsy. Fa ataovy tanteraka aloha ny fiambonam-po mialohan'ny zavatra rehetra satria avy ao ny heven'ny fiainana. Amen sa tsy amen? Dia ny anankiray fahatelo eto ny fotoanantsika raha pitso maraina Sekoly mpanambiana toetra feno voninahitra irahana amin'ny pasteur Jorabeatsy. Ndao itentanina mafy eo any tompo. Zoma hariva eny amin'ny tranompokon'olona izara zava-miafina kely indray amin'ny zoma hariva mikasika mba ny teo-mpanaraka an'Andriamanitra ihany hifandraisany amin'ny fandrosoanao. Dia izao ny zavatra hitranga ny omana fa amin'ity tapataona faharoa ity anao zavatra ngeza be Andriamanitra. Dia raha anao zavatra ngeza be Andriamanitra ho hitany masosika dia tsy hoe akory latsa-danja ny zavatra efa nataon'ny tany aloha fa miainga avy any amin'ny zavatra nataon'ny tany aloha ihany izay mihoatra noho izay zavatra ho ataony nangeza eo masonao aza le izy tsy mahadefitsy efa vitan'ny tany aloha mihitsy. Amen. Satria ny ainy natolony. Amen moa zany. Dia izao ny zavatra mitranga miomana fotsiny ianao am-po mba ahazaka ny fampiasan'Andriamanitra. Zany le izy. Rehefa mampiasa amin'izay Andriamanitra dia anao kely fa ny Andriamanitra ao ngeza be. Teteny aminareo nareo reo ny olona manana maizy anareo daholo. Ary Jesosy tena nyteny hoe tena hafa mihitsy ozy izy ireo olona ireo. Alleluia. Tsy hoe mandika mandondoka amin'izany fa fantatro fa misy antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao eo amin'ny fanompoana ihany koa. Amen. Bon courage tsara fa aza manamely teny izany. Amen. Lehibe ny Andriamanitra ao anatinao no izay misy eo amin'izao tontolo izao. Te hafa mafy ho an'Andriamanitra. Amen. Sabotsy koa eny amin'ny tranompokon'olona mbola fotoana tahak'izay ihany ina fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Dia ataovy azo antoko tsika fa amin'ny fotoana rehetra dia eo amin'ny fanatrehany eo amin'ny fanotronany eo amin'ny fanampiany eo amin'ny fijoroany. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen.